Ny fahafalepony ny proviseur alefitra eo anivon'ny lycée français Antananarivo etsy Ambatobe noho ny fiakaran'ny tahapahafahana ho an'ireo mpiadina. Nahatratra 3 isanjato ny tahapahafahana fanadinana baccalauréat frantsay taona 2024. Nitombo 3 isanjato tamin'ny valim-panadinana tamin'ny taondazy zany tahapahafahana baccalauréat zany. Napetraka tamin'ny provinsialy sy teny amin'ny lycée français Antananarivo eny Ambatobe tokoa zany valim-panadinana baccalauréat 2024 zany. Araka ny nambaran'Andriamatoa Patrice Anne, proviseur alefitra ao anivon'ny sekoly, dia azo lazaina nahafa-po ny tahapahafahana tamin'ity taona ity, ary ny série L no tena nahitana tahapahafahana ambony indrindra. Ny fandimby, ny hafaliana sy ny alahelo ho an'ireo mpianatra afaka fanadinana sy tsy afaka. Ho an'ireo tsy afaka tamin'ny fiodinana voalohany tokoa, izany hoe tsy nahazo naoty ny ohatran'ny 9 amin'ny 20, dia amin'ny alatsinainy ho avy izao ny fanadinana fiodinana faharoa. Araka ny torohevitra ny men'Andriamatoa Patrice Anne, proviseur alefitry ny LFT hatrany, dia afaka manararaotra miala sasatra ireo afaka fanadinana, kanefa tsy mahazo matoritory ihany koa satria hiatrika ny seha-pampianarana ambony. Mila mitandrina ihany koa izy mba tsy ho diso safidy ireo mpianatra eo amin'ny lalan'ny mpampiofanana raha hiatrika ny fampianarana ambony.